mahazo ny firenena tsy vahaolana ny Ramatahora ho ny fikambanan'ny Islamo sy ny Kristianina. Fivondronan'ny fiarahamonim-pirenena ampiaro ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tantana dia ny mbola tsy rava tanteraka ny fitokisan'ny olom-pirenena. Fifamoivoizana eto Antananarivo, isy ny lamina vaovao hoy ny polisy-pirenena. Manano mbola tsara ho antsika jiaby tompo klasy tompo vavy amin'ity matonaly ny sabotsy fa 12 ny volana aogositra taona 2024 ity. Tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao manano karibo amintsika jiaby ny tenako anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Araka ny mazatra andesintsika manomboka ny vaovao aloha ny tatitra manodidina ny antotanisany coronavirus eto Madagasikara voaray androany mantsana teo. Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince no mitatitra an'izay. Aretina coronavirus ny androany 13 teto Analamanga, 12 tao Vakinankaratra, 1 tao Mertsetsk, 1 tao Toamasina, 4 tao Ambatondrazaka, 4 tao Parafaravola, 4 tao Manakara, 1 tao Ifanadina, 1 tao Mahajanga, 7 tao Sambava, 8 tao Atsiranana, 1 tao Ambilobe, 1 tao Atsimondrefana, 1 tao Anosy. 20 kosa anisan'ireo anatin'ny forma grave no ity valanaretina coronavirus ity. 40 ny fahasitranana vaovao, tsy nisy kosa ny namoniainy. 737 ny fitiliana vita ka nahafahana nahitana ireo olona vaovao 750 ireo ka 750 am'ireo test PCR, 20 kosa ny test tamin'ny alalan'ny Jeune Expert. Afa vaovao mandidina n'izay fifehezana ny valanaretina coronavirus izay dia namoaka fanambarana ny fivondrona ny fiarahamonim-pirenena manerana ny nosy omaly. Anisany ao anatin'izany fanambarana izany ny fitakiana ny mangarahara eo amin'ny fampiasana ny volam-panjakana. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Prince no mitatitra ny andindin izay. Mazava ny an'ny fivondrona ny firaisamonim-pirenena CCO eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo tao anatin'ny fampitam-baovao fa tsy misy ny mangarahara makasika ny fitantanana ireo volabe sy ny fananam-panjakana hiatrena ny Covid-19. Nisy ny antso ny fanairana natao saingy tsy nahitam-baliny avokoa izany. Tao anatin'ny fanambarana izay hatrany manamelika ny tsy fampiny teti-bola natokana ho an'ireo mpandraram-panjakana misana ny fanaraha-maso ny teti-bolam-panjakana sy ireo androm-panjakana ampiady amin'ny kolikoly. Voasoratra amin'ny lalàna amin'ny fentetebolam-panjakana LFR 2024 ary amporisian'izy ireo ny fahefana mpanao lalàna anao laram-pamerina ny teti-bola ilaina amin'ny fametrahana ny voamera mpanao fanadihadiana mba hanamafisana ny fahafahan'izy ireo manao fanaraha-maso ny eo anivon'ny CCOC. Ny zava-dehibe ny tsondrina avy amin'ny firaisamonim-pirenena dia ny fitarazon'ireo raharaha mandrina ny ady atao amin'ny kolikoly. Teboka ena moa no takian'izy ireo amin'izany voalohany ny fampiarana avy hatrany didim-panjakana momba ny fametrahana ny fond de riposte Covid-19 ary indrindra ny fametrahana komity hiandraikitra ny tombana sy ny fanaraha-maso, ny famoahana ny fandaharan'asa, ny famoahana ny tatitra sy ny asa vitin'ny tatry ny ara-bola miaraka amin'ilitra ireo tsenam-barim-panjakana nomena araka ny fotoana voatondro amin'io didim-panjakana io. Ny fisian'ny mangarahara eo amin'ny lafiny rehetra, ny ametrahany fanjakana rafitra iarovana ireo olom-pirenena izay mandefa vaovao izay singa manandanja amin'ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana, ny mangarahara amin'ny fampiasana ny teti-bola natokana amin'ny Covid-19 avy amin'ireo mpamatsy vola. Izay ny amin'iny fa iresaka politika atsika anatin'ity vaovao manaraka ity. Naneo ny heviny manoloana ny fanoloana mambra vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta ny solombavambahoaka ny Madagasikara iray atao Toamasina atao ny MBS Toamasina no nanangona izay vaovao izay. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala ary Mathieu Prince kosa no mitatitra ny vaovao. Tsy ny olona ny olana fa ny baiko sy ireo paikady eo ampitondra ny tena lesaka goavana eto amin'ny firenena. Lesaka lehibe ihany koa ny fipetrana voakan'ny fitondram-panjakana momba ny fanafoanana ilay barrage sanitaire izay nijanona ho barrage sécuritaire ankehitriny. Anisany averimberiny ity solombavambahoaka iray voafidy tany Toamasina ity hatrany ihany koa ny tokony anokafana ireo zotra nabakabaka mampifandray amin'ireo tanàna mahasarika mpizahatany ankoatra ny ao Anosy Be. Io zao voalaza io hoe mividy ordinateur na tsy haiko mividy bonbon na inona, tsy le ministre mihitsy manapa-kevitra momban'io fa tonga dia avy any ambony agny le fanapa-kevitra fa le ministre lasa karazana fusible dia ka technicien na tsy technicien na politicien tsy agny le olana fa
le fitondragna ny firenena mihitsy amin'izao fotoana izao tsy mandeha amin'ny tokony izy lalina be zany teniko zany donc zany agny zany le izy agny le problème ekeko fa mahatsapa ny fitondragna fa goavana ny olana ankehitriny ara-ekonomika sy ara-sosialy dia te ampiseho zany izy hoe anova famindra ka aminazy zany tsy le fanovana ny ministra ny tegna olana aminahy koa ny fitondragna mihitsy le baiko sy le stratégie amin'ny lafiny rehetra ameko ohatra anankiray nareo zao amintsika miteny zao dia nanapa-kevitra ny fitondragna hoe nosy be sokafagna voalohany dia amin'izay mba mandeha agny ny fizahantany dinio tsara fa avokavoky ny Madagascar RN2 avokavoky ny Madagascar RN4 RN6 makany Diego makany Majanga RN2 makany Tananarivo avy eto dia RN7 makany Juliara tokony mba apetraka amin'ny fanjakana hoe inona ny protocole sanitaire andeha apetraka fa tegna grave be ny décision raisiny hoe aza asiagna barrage sanitaire intsony zany ny zavatra mitranga zao barrage sécuritaire ozy natao fa tsy barrage sanitaire valanaretigna mbola eo tsy maintsy tokony izy asiagna barrage sanitaire. Manoloana ny savorovoro izay misy eo eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia filohana fikambanana iray no nitondra ny heviny manoloana an'izay. Germain Nomenjana Ary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindininy. Herintaona mahery izay no nijoroany ny fitondrana ankehitriny. Herintaona ihany koa ny andrasan'ny vahoaka malagasy ilay paikady mpampandrosoana IEM. Ny fantatra aloha dia firenena fahadimy amin'ny mahantra indrindra eran-tany Madagasikara. Herintaona mahery ihany koa izay no niatrehan'ny malagasy ny fangirifirina ao anatin'ny tsy fisiny izay zary lasa tandravatokoditra ho an'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy misy paikady matotra anatsarana fiainam-bahoaka avy amin'ny fanjakana fa ny ramatahora sy ny antsonjay amin'ny mpanao politika tsy mitovy fijery no anymba paikady hitan'ny mpitondra fa mety. Lasa misy savorovoro politika miaraka amin'le crise sanitaire dia manao antso avy izay mba samy anandratra ny fihavanana avokoa ny ankolafikery rehetra satria izay mahamalagasy antsika ary raha tiana ny voaka amin'izao crise zao dia tokony samy anetry tena ampandefitra ny ampo politika avokoa ary tokony miaina anatin'le fihavanana malagasy zany. Allo mba le aretina zay tsy hita maso ny edivana fa tsy samy olombelona indray fa tsy mampandroso zany tokony ahay andray lesona ho an'ny tantara efa nisy teto ny mpitondra ary tokony ahay andray lesona ihany koa mikasika ny zava-misy any ivelany amin'ny fandriana malagasy le tsy voavahan'ny fifampiresahany ninonina problème tsy maintsy misy foana ny solution ka raha le fandriana malagasy hoe fihavanana no hitondrana azy mivaha foana ny olana. Eo amin'ny vaovaony sosialy dia tsy mbola nahitana fivoarana hatramin'izao ny olana izay misy eo eny anivon'ny fokontany eny mandritra ny fizarana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Anisany ny trangana savorovoro ohatra ny tao amin'ny fokontany Ambodiady any Ambohimanarina any tamin'ity androany ity. Jessica Miray sy Andra Kotomalala no mitatitra n'izay vaovao izay. Milahatra anao fanamariana mikasika ny fizarana fanampiana avy amin'ny fanjakana ireto olona ireto. Tô mampametra-panontaniana ihany hoe angamotsy efa nisy ny fanisana olana ataon'ny fanjakana ka nampiantona teo aloha nahoana ny mbola betsaka toy izao ihany. Misy an'ilay fizarana tosika famena vatsinjo ireo olona ireo zany ankamaroany dia mbola tsy nahazo mihintsiny fa misy nefa nahazo nefa mbola miverina indroa mbola nisy nay miverina fanoteliny zavatra mampalahelo an'ireo olona ireo sy mampalahelo anay dia izao mafiady no manana épicerie ireo nefa maninona vahoaka manana épicerie mena fa izahay tsy mahazo ireo vahoaka majinika ireo ka izay mahatonga an'ilay olona mitangorona ohatran'izao. Teny voamera amin'ny fokontany Ambodiady nahazo izy nahazo vadiny zanany nahazo izy telo zany nahazo hatramin'ilay mahetsy vary androany zao zareo nahazo vary rogony ny ao anatin'ilay vary rogony tamin'ilay zanany anara adresinay
dia mimero kara-panondro zokinay dia ny anarana novainy an'ilay zanany zay tsy nahazo tsy salama voany debeta tsy afaka masony tsy mahita fa jambo telo taona tonga 6 février zao za medidy azy mba mitaraina tao amin'ny fokotany amin'ny président mba omezy tokony omeny zahay amin'ny varitsinjo tsisy rarahiko je zay mbola tsy nahazo nandre efa natao recensement tsara mihitsy zay nalaina mitokana tsara mihitsy natao fanadiadina zay vitako vadiko fa ela maty 20 taona manana didy amendraikitra ako nefa intelo nanao an'ity zavarity hatrany amin'ny sezeny na iatrò mijery amin'ny samvainte mihitsy fa malo zao efa fizarana tika ho an'ny samvainte zay tsy nahazo ny nahazo aty ny anina mbola ity mbola jojopile ity tsy nahazo hatram'izao malahelo mipoko satria hoany olona manan-karena nanateranao tike zary mitsogo homany any amin'ny arabe rehefa no nisy olana ity fizarana teto amin'ny fokotany Didi nandeha ny raha zay nakaty fokotany hijery ny listanay tsy nahita tao zay fa iny ty maramila nitondra basy nitondra grenady nitifitra ambonimbony grenady nanana nefa tsisy olonkorotana fa hijery ny raha zareo zay hijery an'le tike dia maninona ny atao an'izany le vahoaka madinika nanantona ny Brown fokotany izahay saika hanao fanadihadiana sy fokotany saingy tsy teto izy tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana. Eny amin'ny boriboritany fahaenina no nisy an'iny toe-javatra nitranga tamin'ny androany ka hatramin'ny omaly iny fa raha niresaka tamin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavita amin'ny boriboritany fahaefatra ihany koa ny mpanao gazety ny ambiasa omaly dia nilaza ihany koa ity solombavambahoaka ity fa betsaka ny lesoka sy ny korontana izay miseho vokatra izay fitsinjarana fanampiana tsy mandeha amin'izay laoniny izay. Germain Omenjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny fanadihadiana. Tena laharam-pamehan'ny fanjakana ve nandritra izay herintaona mahery izay ny anolotra fiainana tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Nizakantserany ainy ny vahoaka no nitandrevaka ataon'ny mpitondra, ny tosoka fameno tsy feno, ny komity loharano ritra, ny kalitsinjo sy ny vatsitsinjo, ny vadika ozavona rehefa avy nampitangorona olona sy nanaovana propagandy tety sy teroa, ny paikady mihitsy no mila ovaina. Inona ny dira minisitra andeha amin'ny fandraisam-bahoaka fa maninona tsy mifokotany miaraka amin'ny chef secteur izay vidin'ny vahoaka no manao lesy matrango Batoin zao dia mbola na fanasana aza mbola tsy vita amin'izao. Ny eny amin'ny fokotany ampangabeanjanako ny folo sy lany vatopasitra dia mbola tsy misy lisitra mivoaka hatramin'izao. Ny eny amin'ny fokotany nosopatana andrefana dia tsy mbola misy lista mivoaka hatramin'izao nefa mifokotany nosopatana atsinanana efa nisy secteur anankiroa nakazo ny aty amin'ny faritra Sonerana sy Mananjara sy Kavilalana san'ireny dia mbola le tositra fameno le ndreny mbola le vatsinjo tamin'ny voalohany ihany nakazo fa le tositra fameno sy ny amin'izao social box zao dia mbola tsisy eo anaty lista mihitsy ka zay le zay hoe misy fokotany atao mahazoana misy fokotany avahana dia aloha zavatsara fa tsy vola mpanjakana io fa vola avy any amin'ny partenaire atsika io ka tokony sitraka an'izany daoly nefa tokony isy mifanavahana ary tsisy hoe tia marefo tsisy marefo ny tsy marefo amin'izao dia ny ataoko hoe 10,100 dia ny olona mpanan-karena fa ny rehetrarehetra ankoatran'izay dia marefo daholo ary zay eto miteny aminareo fa raha ny klasy moyenne amin'izao fotoan'izao zany dia efa hidina arefo hidina any aman-kanitra ary tsy isy tsony eto Madagasikara ny hoe classe intermédiaire zany fa na mpanan-karena na mahantra. Andrasana indray arak'izany ny fanampahan-kevitry ny fitondrana ny alahady izao fa izay no lazaina hatramin'izay aloha dia tazana fa fampandriana drisa ny valalabe mandry fotsiny ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia namoaka lamina ny avy ao anivon'ny polisy-pirenena androany mikasika ny fifamoivoizana ho amin'ny hiatrehana ny fivoahana amin'ny fihibohana. Jessica Miray no mitatitra n'izay vaovao izay miaraka tatitra saingy toa efa manjaka sahady ny fitohanana. Namoaka lamina vaovao raka izany mpitandro ny filaminana hiatrehana ny fivoahana anatin'ny fihibohana. Ho mafy kokoa raka izany ny fampiaran-dalàna. Ny zava-nisy koa nandritra ny confinement dia nisy zava-baovao ny forona ny taxi moto
ny taxi bisikileta ny posy mitondra olona ny rehetrarehetra zany a tsy maintsy andraisana fiapetra amin'ny resaka fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny voalohany indrindra dia ny fampiarana ny lalàna efa misy, fampiarana an'ireny ara-paky teny. Faharoa, fampiasana ny fitaovana rehetra ananan'ny polisy. Izany hoe isy an'ilay brigade mobile anao entina anafoanana ny embouteillage. Fa izao eto ny polisy pirenena dia manao antsoavo hoe okizay ny fahazaran-dratsiny raha ohatra ka nisy tao anatin'ny fihiboana iny. Andaontsika hiverina hampiatra ny lalàna fifamoivoizana ary ho sarotiny amin'ny fanasaziana raha toa ka misy ny mandika izany. Eo amin'izay fitaterana izay hatrany mbola atao anatin'ny amiana ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao, araka izany dia mbola mitoetra avokoa ireo fepetra rehetra ho fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Etsy andanin'izay anefa dia efa miomana sahady ireo mpitatitra amin'ny iverenana iasa indray. Nanao izay fanadiadiana izay androany Mirado Rabenjamina sy Andra Kotomalala. Efa tsindrin-doana ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy regionaly iverina iasa. Ampo azy ireo ny fihiboana nandritry ny 5 volana. Ho an'ireo kooperativa etsy amin'ny fasan'ny karana dia misy lamina tsy maintsy apetraka ary tsy maintsy arahana rehefa misokatra ny lalana. Tsy hitovy amin'ny fomba fiasa teo aloha intsony no hiatra fa hoentitra ny tompona andraikitra. Isorohana ny tsy paritahan'ny coronavirus ny tanjona. Tatitra rehetra zany eo amin'ny fasan-karana efa hita fa vonona amin'ny lamina rehetra sy ny fanenana ny olona mivezivezy eny sy ny fiara fa ny olona tena mpandeha ihany no mitsofoka eny amin'ny tompon-tsonana. Vavahady moa mankoroa ihany vavahady eo ny vavahady idirana zany tsy iverenan'ny olona tsony fa afaka ny lalan'ny fivavahady ivoahana. Izany hoe misy ora zany hiangana raha tahinika misokatra ny gara ary anatin'ny ora io dia raha fa tsy lasa amin'io ny fiara anankiray dia mamerina andro iray izy rapitso fa ny service dia minimum fa asiana foana zany ny fitaterana ny mpanjifa rehetra araka ny toerana lehana eo ny tompon-tsoana fahasankarana. Isan'ny vahaolana natolotry ny ministera sy ny ATT mba tsy hisian'ny fitangoronana eny amin'ireo tobi-piantsoana ny fanelanelanana ny zotra na ny voyage alterné. Manabe ihany anefa ireo mpitatitra raha toa ka ho tanterahany isosikevitra io. Ny mampanahy anay amin'io zany dia sika mahita ankehitriny fa misy ny olona mandeha foana amin'ny saran-dalana lafo mivoaka amin'ny faritran'Alamanga sy miditra amin'ny faritran'Alamanga. Ka izay zany mahatonga anay mampanahy anay satria ampanjakan'ny klante zany le izy raha ohatra ka misy an'izay elanelam-potoana izay ny fiaingana, elanelan'andro zany. Ka aminay zany dia mazava fa isan'andro ihany ny fiasa misokatra isan'andro zany ny fahasankarana zotra rehetra izay andehanan'ny olona eo amin'ny tompon-tsoana fahasankarana. Ny frais moa zany marihana fa tsy miakatra mihitsy fa frais normal izay efa misy hatramin'izay ihany ny frais ny mpanjifa tsirairay avy. Eo amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany dia ny sokatra nandritra izao amiana ara-pahasalamana sy ny fihiboana izao ireo karazana fitateram-bahoaka hafa ankoatra ny mahazatra noho ny tsy fisian'ny vola eo amin'ireo olona. Anao ahoana ary ny hoavin'izy ireny ao aorian'ny fiverenana ny fitateram-bahoaka amin'ny laoniny indray. Ravirazafy Mahenina no nanao izay fanadiadiana izay niaraka tamin'ny Mathieu Prince. Karazana fitaterana telo no niforona nandritra ny fihiboana teto Antananarivo. Mihazo lalam-pirenena voalohany miaingana Ambatomirazo anampita-tafika hatreny Anosizato, misy ny posy bisikileta, misy ihany koa ireo karazana moto afaka mitatra olona hatramin'ny 13 isa, toy itony mihazo ny lalana ampita-tafika Ambohimamory, ny Ambazahatra eny ampita-tafika. Ankoatra izay ny taxi bisikileta sy ny moto taxi. Amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny 500 ariary ny saran-dalana hatramin'ny 2 arivo ariary na mihoatra arakaraky ny halaviran-dalana. Manomboka miala tsikelikely ao neto Antananarivo. Finanana iverina ihany koa anefa ny fitateram-bahoaka nahazatra hatramin'izay. Avinany eny FianarivO ohatr'izay ny ary antony verina ny taloko fa malin'izay zay rehefa etsy miverina ny taloha satria le taxi be io hitanao tsy mety amin'io zareo satria trazean'ny zareo dia anao hiasa eo nefa ny famaliny zareo anao lasa mifampilavanana zany. Tsy hita fa misy hoanina dia izay. Indimina inenina dia izay dia reraka. Manofa posy 5 arivo mivery soma isan'andro. Rehefa mahazo ray alina dia modika.
dimerivo amin'ny patron moa dimerivo anay azo atao tsara ny mifampiraharaha sy manao itony karazana fitaterana itony ao anatin'ny sehatra amin'ny ara-dalàna hoy ny teo anivon'ny commune Ampitatafika izay mandray ny karazana hetra alohan'izy ireny isan'andro 300 ariary. Olana mipetraka nefa tsy fahaizany ankamaroany atao hoe code de la route ka mety ampiteraka lozam-pifamoivoizana. Vinavain'ny commune moa ny hanome fiofanana azy ireny ary ny hijery izay tokony fiara-miasa amina fitaterana hafa mba tsy hahafaty ny fivelomana sasany. Mahakasika an'izay fitaterana izay hatrany saingy lafim-baovao hafa kosa nitrangana olana ara-teknika ny fiaramanidina iray Aingateny Vatomaly Alina ary tsy maintsy niverina nipetraka indray izany rehefa nanidina 30 minitra. Varatsika ny andindinin'izay tateriny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Fiaramanidina nitondra mpianatra iazo amin'ny Frantsa no nanainga Omaly Alina no sendra ny olana ara-teknika tena mpandinana. Efa navita sidina 30 minitra ity fiaramanidina MDC Quantity no tsy maintsy niverina aingana tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tsy fantatra mazava kosa ny antony tonga ity olana ara-teknika tampoka ity, saingy kosa taorian'ny olana nitranga dia nampandrenesina avy hatrany ray aman-dren'ireo mpianatra izay tokony vatanany sy ny teto Madagasikara. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ny ainana fohy fa tafapetraka soamatsara ilay fiaramanidina araka ny angom-baovao. Avy hatrany moa dia namoaka fampitambavao ny mahasovin'ny Madagasikara any la Frantsa fa hiamotra rapitso alahady ny fampodiana ireo teratany frantsay sy ireo malagasy azo any la Frantsa. Lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana dia anisan'ny vola enti-miainga eo anivon'ny commune iray ho an'ny fampandrosoana ny fidiran'ny hetra ao amin'izany kitapom-bola ny commune izany. Mety hosakana ho an'izay fampandrosoana izay araka izany ny tsy fisian'io hetra izay miditra ao amin'ny kitapom-bola io. Vaovao manodidina an'izay no nangony Ravirazafy Mahena sy Mathieu Princy androany teny amin'ny commune Ampitatafika. Dimy volana mahery izao no nisy ny Covid-19 teto amintsika. Fotoana izay nampanano sarotra ny fitadiavana ho an'ny ankamaroan'ny tokantrano. Tao anatin'izay, vao maika nena ny faharisian'ny olona andohetra eny amin'ny commune. Ireny anefa no anisa miantoka ny karaman'ireo mpiasa sy ny fampandehana andrara sasantsasany. Les impôts fonciers sur le propriété etsika FB zany angatahana amin'ny fitondram-panjakana na ny ao amin'ny parlement mba hanao projet de loi hoe inona no mba moyen de pression na hoe mba ahafahan'ny commune manery ny olona anankiray na tsy dia masika katony fa raha ety anivon'ny commune ane 3 sommation no azo atao dia vita le 3e sommation dia anao inona androdana trano dia hoe maninona indray ary raha ohatra ka asiana fanerenankolaka sahala amin'ny hoe tsy mahazo copie izay tsy mba nanao hetsika amin'ny FPB mba hanatsara antsika ilay kitapom-bola ny commune mba tsy ho vesatra ho an'ny fitondram-panjakana ny commune. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana nisy omaly ny hetsika sindikaly izay nataon'ny mpiasan'ny fahasalamana Paramed ao Toamasina manoloana indrindra an'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao. Ny andindin'izay no nangony ny MBS Toamasina tateriny Asin'Andriamalala sy Andra Kotomalala. Hetsika izay tambaran'izy ireo amin'ireo namany manerana ny nosy ity hetsika nataon'ny mpitsaha-panampy sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana ity. Natao io mba ho fanairana ny mpitondra fanjakana manao na zava-marary azy ireo tatoato anatin'ny vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana ity. Fotoana iray ihany koa nitondran'ireo mpitsabo ny alahelony manoloana ny fampiroroana mianjady aminy ity fotoana ity. Ao amin'ny hôpitaly kely Toamasina moa no natanterahanizy ireo izany hetsika izany omaly maraina. Ny sécurité moa zany ny eto zany dia misy ny insécurité fa tsy dia mitovy endrika le any amin'ny namana any amin'izay zone rouge misy dalo sy ny jiolany fa ny endrika eto zany dia misy zany noho ny menasy na avy amin'ny ray avy amin'ny MNC inconnu ndray mety avy amin'ny lehibe dia misy koa eo amin'ny marary tsy eo amin'le mandray olona amin'ny alina anao koa amin'ny alina nefa tsy fantatra le izy le olona ho raisinao ahoana ny miaraka amin'le olona nefa tsisy mesure de sécurité amin'le piazza fa maintsy manao ny asany izy dia indraindray mety misy olona mamo misy olona tezitra zany dia miagressé le piazza na mivava io na fihetsika na amina miratsanjy azy.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa seapim-piariana maro no nitondra faisana vokatry ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika. Anisan'ny voakasika izany ireo mpivarotra asa tanana malagasy eny amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka eny. Jessica Miray no nanao izay fanadihadiana izay niaraka tamin'ny Andra Kotomalala. Ny volana mena andalovanay teny amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka no efa velo tarainy ireto mpivarotra ireto, fa tsy misy niraisina intsondro volana teo izay. Ny tarainany tokony hijereny fanjakana azy ireo, sangy volana aogositra isika izao tsy mbola nisy nijery izy ireo. Efa tapitra naniditsena avokoa ny ankamaroany mpivarotra tety, satria raha andavanandro dia misy mpivarotra mahery ny 500 ety, dia zara nisy 30 ny volana meteo. Tsy misy afa-tsy 570 kosa sisa amin'izao. Fiainana moa mpiasa zany, ny ankizy miasa zany manao asa tanana ao an-trano nalefa daholo, nalefa nody daholo zany izy, dia hatramin'izao mbola tsy miverina. Tsisy mangerana mihitsy, jaly zahay mpanao asa tanana zany. Tsisy mihitsy ny client tena lazaina mihitsy, tsisy mihitsy. Raha hoe zao zany le mba mivoatra zao mba tantesansa fotsiny, sao mba misy gasy hoe manao haingon-trano zany, zay fotsiny sisa. Fiainana aloha ny tanena sy ny fandehan-tsena dia raha anareo mahita zao. Tena maty tanteraka le mpivarotra asa tanana malagasy. Anefa ny any tena anisan'ny mampidi-bola vahiny be indrindra koa raha ho an'ny firenena. Dia oza hoe raha izao aloha ny toy dia tsisy antenaina intsony. Zavatra toy izao aloha dia tiako tenenina fa izy ity raha vao misy événement mitranga eto amin'ny firenena mafimafy, ohatra resahako fotsiny tamin'ny taona 2004 dia mitotonga ny fivarotana sy ny mpivarotra asa tanana malagasy. Raha vao misy événement mafimafy zany dia fa ohatr'izay ny fandehan-tsena. Nanomboka 2009 iny dia ninidina tsy nitovy zany ny 2009 nakany. Izay aloha dia tena tenena sady marina zany tsy mitovy. Noho izany zany tsy mahavelona intsony izy. Indrindra moa nisy an'ity valanaretina miseho tamin'ny iraisam-pirenena ity dia tena tsy misy. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia loza hafa indray no miseho any Californie vokatry ny firehetana ankehitriny. Olona anarivo niaraka izany no voatery tsy maintsy hiala ny trano fonenan'izy ireo mba ho fiarovana ny ainy. Asin'Andriamalala, Mathieu Princy, Andra Kotomalala. Tsy maraka intsony mpamonjy voana Californie satria aingana be ny fiparitany afo. Nanomboka alina no tena paritany afo ka atairana ny an'ireo mponina any atoerana. Nanomboka tamin'ny 2 ramaraina ka hatramin'ny androany tontolo dia olona anarivo no voatery andao ny trano fonenany ao Californie mba hitandrovana ny ainy. Olona 4 ny fantatra hatreto fa maty ho toton'ny afo. Tsara ny manamarika fa efa andro maromaro zay no niakatra ambony dia ambony ny maripana ao Californie vao mainka hatratro izao fahamaizana ala analin'ny hektara izao izay mbola manampitrotraka ny fiakarany hafanana ihany koa. Raha ny vinavina mpamantatra ny mety ho toetry ny andro any atoerana dia amin'ity fiandohan'ny herinandro ity vao avy ny orana izay andrandrain'ireo mponina any atoerana. Averina fitinina aminao aloha ny tatitra mandrindra ny antontanisany coronavirus eto Madagasikara. 720 ny tranga vaovao amin'ireo olona mitondra ny valan'ny coronavirus ho an'ny androany. 13 teto Analamanga, 12 tao Vakinankaratra, 1 tao Mertsetosika, 1 tao Toamasina, 4 tao Ambatondrazaka, 4 tao Amparafaravola, 4 tao Manakara, 1 tao Ifanadina, 1 tao Mahajanga, 7 tao Sambava, 8 tao Atsiranana, 1 tao Ambilobe, 1 tao Atsimondrefana, 1 tao Anosy. 20 kosa nisan'ireo anatin'ny forma grave no ity valanaretina coronavirus ity. 420 ny fahasitranana vaovao, tsy nisy kosa ny namony ainy. 737 ny fitiliana vita ka nahafahana nahitana ireo olona vaovao 720 ireo ka 720 sy 200 amin'ireo ny test PCR, 20 kosa ny test tamin'ny alalan'ny Jeune Expert. Ineny koa no nandesitsika namarina ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany.
aza tonina fa misy ny horonan-tsary izay hoarantsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ho an'ny androany sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra dia mitondra ny lohateny hoe The Campagne. Ny horonan-tsary hoarantsika ahitana ny mpilalao Will Ferrell sy Zach Galifianakis ary ho an'ny amaray alahady fahatelo amby roapolo ny volana aogositra kosa dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe My Favorite Hero izay ahitana ny mpilalao Gérard Depardieu sy eo ihany koa i Catherine Hegel dia izay ihany koa no nametrahako ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby ary mirary faran'ny herinandro finaritra ihany koa mandrapitafa indray ary.